Fanisokatra tolakandro kosa ny famelabelaran-kevitra momba ny fisiany ilay ivitoerana misahana ny fanelanelana eto Madagasikara na ny kam isana natrika izany moa ny minisitra ny fitsarana Ramatoa Noeline Ramanantena Soa. Ny famahana amin'ny fomba tsotsotra ny olana izay mety hitranga eo amina orinasa roa enina hatreny misehatra iraisam-pirenena azy no antom-pisian'ny CAM na ny ivitoerana misahana amin'ny fanelanelana eto Madagasikara na ny Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar. Nandritra ny famelabelaran-kevitra androany maraina teny amin'ny fitsarana tampony teny Anosy dia anisan'ny votra tamin'izany ny fanamorana amin'ny famelanelana ary koa fampandehanana trano ny asan'ireo orinasa amin'ny fanolana eny anivon'ny fitsarana. Izao moa zany ny fandraharana dia mia moderne dia mahazo fotoana zany fanafainganana fotoana hitantsika ihany raha fitsarana indraindray mitarazo elabe nefa ny fandraharana tsy afaka iandry dia eo zany zareo dia efa vitan'izy mianakavy eo fandaminana dia sady milamina ny rarana tsy very fotoana kosa zareo zay zany anisan'ny tanjona amin'ny zavatra eo. Fa anatin'izay fanelanelana kosa dia misy ny mahasamihafa azy izany asa fanelanelana izany. Arbitrage dia fitsarana ohatran'ilay fitsarana mahazatra antsika ireny mihitsy fa izany hoe mahasamihafa azy amin'ilay fitsarana atao eny Anosy mahazatra dia fitsarana ataon'ny sehatra tsy miankina ilay izy. Ny lalàna no mandidy hoe ahoana fomba fanaovana azy fa ny sehatra tsy miankina no manao azy dia tena fitsarana mihitsy zany mivoaka avy eo misy didy fitsarana mivoaka. Aingana kokoa ny fivoahan'io didy fitsarana io ary koa atao tsy ambaratelo ny zavatra atao satria zany ny andraikitry ny CAM dia ny fampandehanana sy ny fampandrosoana ny rahambarotra misy eto Madagasikara nefa ilay rahambarotra sy ny raharaha ekonomika moa araka ny alalantsika azy dia mila atao aingakaingana kokoa zay tsy araka ny eo amin'ny fitsarana dia zay ny antony fisian'ny arbitrage. Hatramin'ny taona 2014 dia rahatelo ny diniana teo anivon'ny CAM, 2020 kosa ireo atao taratasy tonga teo anivon'ity ivitoerana ity.